Na defendo fautana sinandao ianao fitiavana tena marina tsy misy tambiny na ny ainao azafoinao ay lesiny fitiavanao tena babona tokoe Iarivavaka isika rehetra, misaotranao zahay Jesosy, tena Andriamanitra, nefa koa tena zanak'olombelona. Na dia Andriamanitra nahary izao tontolo izao aza, fa endren'Andriamanitra ray hitondrana an'izao tontolo izao. Teny nampiasain'Andriamanitra ray naharina an'izao tontolo izao. Dia indro ianao fananaiky eo zaza, teraka teo fovoan'ny tokantrano, dia notezaina, nobeazina. Nanana fifankatiavana manokana tamin'ny reninao,
nanaiko iraka rano raina ny taizanao dia Josefa, ka zanaka Josefa mpandrafitra aza ny nahafantarana anao. Saotranao mampianatra anay ny mahasarobidy ny fiainatokantrano, ary misaotra aminao taridalana anay fa efa sary ny fiainanao an-danitra, ny sary ny fiainan'ny tokantrano. Ankehitriny ara Jesosy, dia meo anay ny fanahinao masina, hahatonga ny tokantranonay ho tahaka ny tokantrano izay nitoeranao teo fovoan'ny Josefa sy Maria reninao. Dia mamelany ny elokay ary mamindrafo aminay, dia mangataka anao mba tsy teny tafatoetra ato am-piangonana, dia mitoetra ato miandry ny andro manaraka indray ny teninao, fa teny hoentinay mody ary avelona anay sy ny tokantrano ametrahana ho anay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana ian'izany. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tratra nyity andron'io ty, folakandro izay nalahatra ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny komity handiniantsika ny fiainatokantrano. Ny teny nanankinana izany dia amin'ny Deutéronomie 2:10, Deutéronomie 2:10, ny andiny 9:20 ka hatramin'ny 20. Deutéronomie 2:10, ny andiny 9:20 ka hatramin'ny 20. Dia toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koa alatsao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo zao teniko izao, ary fehezo famantarana eo amin'ny tananareo izy, ka ako fe fampatsiarovana eo ambonin'ny andronareo. Ary ampianaro ny zanakareo zany, ka resao na mipetraka ao tranonao ianao, na mandeha ny an-dalana, na mandry, na mifoha. Ary soraty amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao sy amin'ny vavahadinao izy, mba ho maro ny andronareo sy ny andro ny taranakareo amin'ny tany, izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy, toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany. Amen. Misy lohateny lavabe ao amin'ny fandaharam-potoanantsika, fa fehezintsika amin'ny teny manao hoe ny fiainatokantrano araka ny nandaharan'Andriamanitra azy, sy ny teny fikasana ao anatin'izany fandaharan'Andriamanitra izany. Izay no azontsika mezana azy, ary izay raha teo koa no hevitra ao anatiny. Tokantrano, moa va ny olombelona no maniry hanana tokantrano, sa Andriamanitra no nandahatra ny atao hoe fisian'ny tokantrano, ary inona no ao anatiny. Vao namorona ny olombelona Andriamanitra dia namorona ny Adama, lehilahy io, ary rehefa noforonony ny Adama dia hoy izy tsy tsara ny lehilahy raha hirery. Dia avy ao amin'ny Adama no namorony eny ny Eva, dia teraka ny atao hoe tokantrano. Asan'Andriamanitra zany tokantrano zany. Ary eo amin'ny famoronana indraindray tsy tandritandrintsika, fa amin'ny famoronanao dia tena zava-dehibe kiasika ny vatatena. Tsy avy hatrany dia ny fofinaina no nataon'Andriamanitra
vao nofinosiny tamin'ny vovotany fa ny vovotany aloha no nalain'Andriamanitra zay vao nasiany fofinaina namboariny aloha ny vatatena avy amin'ny ratsan-tanany zay vao nataony ao ny fofinaina zava-dehibe ny fitoeran'ny vatatena sy ny fikarakarana ny vatatena ao amin'izany tokantrano zany tena zava-dehibe ary mazava-dehibe azy aza dia izao noforonon'Andriamanitra daholo zay rehetra ny ilain'ny vatatenantsika ary rehefa vononao daholo ny ilain'ny vatatenantsika zay izy vao namorona antsika farany indrindra satria ahoana asa tanan'Andriamanitra io vatatenantsika io ary satria asa tanan'Andriamanitra io vatatenantsika io dia nomeny ny teny manao hoe ary namorona ny olombelona tahaka ny endriny izy tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany antsika tsy hoe ny fanahintsika fotsiny no mila makany an-danitra fa ny vatatenantsika ray manontolo no miakatra any an-danitra araka ny teny Paoly apôstôly manao hoe amin'ny Korintiana 2:10 fa ity mety loha ity tsy mahazo mandova ny tsy mety loha ary marina raha teo fa tsy misy ny atao hoe tokantrano raha tsy misy ny atao hoe vatatena fanahy anankiroa mitambatra tsy afaka nome tokantrano ary tsy afaka miteraka fa tsy maintsy olona manana vatatena anankiroa mitambatra no mahavita tokantrano ary izay indrindra no afaka miteraka ary io nomen'Andriamanitra tsodrano talohan'ny fahalavona manantona hoe maroa ary mamenoa ny tany ao anatin'ny tokantrano zay sady mikarakara ny vatatena no mieritreritra ny fanahin'Andriamanitra zay napetrany ao no toerany tsodrano feno ao no toerany tsodrano feno zava-dehibe amin'Andriamanitra izany ny tokantrano tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny tokantrano ary rehefa ny tokantrano tsy zarizary tahaka ny eny Adama sy Eva dia misy fiatraikany ary amin'ny taranaka izany rehefa nanoty Adama sy Eva dia inona ny tranga tamin'ny Kaina sy Abela mifamono ny zanaka satria Adama sy Eva nandray fahafatesana tao amin'ny Saedena dia indro fa Kaina sy Abela nandova fahafatesana arabaky teny tamin'ny Adama sy Eva ka indro fa maty ny anankiray novonono ny rahalahy ao anatin'ny tokantrano ao dia tena zava-dehibe ny toetra sy ny fomba ary ny fiainana zay miseho ao anatin'izany tokantrano zany na ny fiteny na ny fihetsika ny zavatra rehetra zay misy ao na ny rivotra rehetra hiainanao ao anatin'izany tokantrano zany dia misy zava-dehibe mitrango ao ary ny lahy no narian'Andriamanitra talohan'ny vavy za tsy miteny ambany ny vavy fa izao misy fandaharana napetrak'Andriamanitra ao anatin'izany tokantrano zany tokantrano zava-dehibe ary na ny fiavian'ny tsodrano azy ny fitahiana avy amin'ny tokantrano rehefa hiantso Andriamanitra hanorona indray olom-baovao dia niantso an'i Abrahama izy tsy Abrahama rery fa ny tokantrano ny Abrahama Sara no nantsony ary ao anatin'izany tokantrano-ny Abrahama Sara izany inona ny zavatra hitao fiankinana tanteraka tamin'Andriamanitra ary naniry zanaka izy kanefa tian'Andriamanitra tsy ho zanaka avy amin'ny fiasan'ny
mahalasa ny mahavavy fotsiny ihany fa tiany ho zanaka tena pirofo fa fanomezana ny zanaka fanomezana ny zanaka ka na dia efa antitra aza Sara ary efa tena antitra i Abrahama dia indro fa nomena zanaka dia Isaka zany eto koa mbola Andriamanitra zany nampiseho amin'ny alalan'ny famoronana vaovao nataony fa tsy miankina amin'ny toe-batan'ny olona na miankina amin'ny taonan'ny olona fa famoronana vaovao nataony miankina amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra dia nahazo any Isaka izy ao anatin'ny tokantrano no esan'Andriamanitra ampiorenana ny finoany Abrahama sy Sara raha mitoy ny tantara dia mbola ao anatin'ny tokantrano ndraiky koa no ny esan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jakoba sy ny tokantranony tao no ny esany ary amin'ny alalan'izany tokantrano zany no nazahoana ny anarana hoe Israely tamin'ny alalan'ny Jakoba tao amin'ny Abrahama nazahoana ny loam-pianakaviana no nazahoana ny tsodrany tanteraka no ny fiankinany tamin'Andriamanitra nazahoana ny teny fikasana kasika ny Isaka tao amin'ny Jakoba koa izay tena niankina tamin'Andriamanitra no nazahoana ny anarana hoe Israely izay mbola ampiasaina mandrakity ny androany hitantsika amin'izay ny toeran'ny tokantrano hatramin'izay ary Andriamanitra rehefa te hidina eto tokantrano na hidina eto tany dia afaka ny fidy tsy andalo tokantrano Andriamanitra ne izy Andriamanitra izy afaka tonga dia olon-dehibe izy tonga eto tany fa ny fidy ho tonga zazakely handalo tanteraka ny toerana rehetra misy ny olombelona ka indro fa teraka tamin'ny alalan'ny Maria Virginy tonga teto tany ary tao kibon'ny Maria Virginy nametrahany fanahy masina azy dia ny nono dia ny tezaina dia nampianarana nandeha sy ny sisa ary mandra-pahatonga ny teo amin'ny fotoana izay anaovan'ny asa izay izy vao niala tao anatin'ny tokantrano ary amin'ny filazan'ny tsara efatra ny filazan'ny tsara ny jaona no miavaka indrindra vokatry ny tokantrano na inona niny lazany manam-pahaizana mpikaroko dia izao Jesosy sy Maria dia tena tsy nisaraka mihitsy zany hoe ny zanakalahy tena nifikitra amin'ny reniny ary hita mandrakity io androany ary ny zanakavavy mifikitra amin'ny rainy mbola hita zany mandrakity ny androany ka Jesosy sy Maria reniny dia tena nanana fankatiavany mpianaka tena ny fanakaiky ary ny tena ny famatotra ny profiny rehefa tonga tao Kana tsy nanana divay intsony teo amin'ny fovoan'ny fampakaram-bady dia Maria no niteny tamin'i Jesosy na hoe tsy manana divay izy ireo teny ohatran'ny maivana nefa milaza ny fifanakekezan'ny fony izy mianaka zany hoe tao anatin'ny tokantranony Josefa sy Maria ary Jesosy sy ireo rahalahy sy ny anabaviny mpiray-tam-po aminy dia nisy zavatra izay nataon'i Jesosy nanehony Andriamanitra azy kanefa tsy nisy nahatsikaritra izany afa-tsy Maria irery ihany amareniny azy ka rehefa tao anatin'ny fotoan-tsarotra ny fianakaviana anankiray dia Maria no indro fa niteny tamin'i Jesosy nanao hoe tsy manana divay izy ireo ary
tao no nanovany Jesosy ny rano ho tonga divay. Nahoana koa no voan'ny fianakaviana no nanaovan'i Jesosy no famantarana voalohany araka ny filazany tsara ny Jaona, sarobidy amin'Andriamanitra tokoa, zany atao hoe fanambadiana sy tokantrano zany, zany ny tena antony. Ary rehefa nofatsiana tombon'ny hazo fijaliana Jesosy, dia Jaona sy Maria reniny teo am-pototry ny hazo fijaliana, dia hoy Jesosy tamin'i Maria, raha vehivavy indro ny zanakao. Ary hoy Jesosy tamin'i Jaona, raha lehilahy indro ny reninao. Nanomboka tao iny filazantsara dia noraisiny tany an-tranony Maria ary nifampitondra tahaka ny mpianaka izy ireo. Ary eo ary dia azo eritreretina tsara fa izay rehetra tsy ambaran-telon'i Jesosy sy Maria ary mifahafantarany Maria an Jesosy dia nambarany tamin'ny Jaona daholo. Ary dia niavaka ny filazantsarany Jaona, niavaka amin'ny filazantsarany Lioka, Marika ary Matio. Ny an'ny Matio, Lioka sy Marika tantara, fa ny an'ny Jaona ny toe-pon'i Jesosy sy ny toe-panahin'i Jesosy, zany ny voasoratra ao. Ka tsy misy mahalala ny toe-po sy ny toe-panahin'ny olona anankiray afa-tsy olona roa ihany. Ny anankiray ny reniny teraka azy, zay nampinono azy, zay nampianatra azy ny tantà malaky, zay eo akaiky ny mandrakariva indrindra raha zazalahy, ary ny anankiray ny vadiny. Nefa Jesosy tsy nanambady. Noho izany dia zao no izy, zay zavatra rehetra momba ny Jesosy dia indro fanambaran'ny Maria tamin'ny Jaona, ary dia nanoratra Jaona. Raha mamaky tsara amin'ny filazantsara efatra tsika, ny anankiray ny telo tantara, ary ny fahaefatra ny toe-po sy ny toe-panahy, le zava-miafina ao anatin'i Jesosy, zany ny voasoratra ao. Tena ny taiza marina an Jesosy i Maria sy Josefa, ary tena nampiseho marina ny mandriamanitra azy tamin'ny Maria Jesosy. Ary taty afara azy, rehefa ilazany mahasarobidiny tokantrano, dia i Paoly apôstôly nanambara fa Jesosy no mpampakatra ary tsika fiangonana no ampakarina. Zany hoe raha tary amin'ny saedena ny tokantrano dia lavin'ny devoly, any le tokantrano faratapony indrindra isika zay ampiakaran'i Jesosy dia mandresy ny devoly. Zany zavatra hita. Inona ary no tsy ambaratelo ao ambadika izany? Eto amin'ity tena amin'ity Deutéronomie ity dia noraisin'ny fariseo arabaky teny io. Ny zavatra petraka aty amin'ny andriny dia natao ngeda be filaktery moa no anarany. Ny zavatra aty amin'ny tanany dia atao ngeza be. Zavatra mitolambaravarana ny soratana ngeza be. Zany hoe lasa fombafomba sisa ilay fiainana ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany, indrindra tamin'ny andron'i Jesosy. Ary na dia amin'izao fotoana izao aza indrisy, saika lasa fombafomba natao hoe maha-kristianina, natao hoe tokantrano kristianina zany fombafomba. Laha toa lasa fiainana ankehitriny ny fampirafesana ohatra eo amin'ny mpivady, toa lasa fiainana ankehitriny ny atao hoe falotom-pitondrany tena eo amin'ireo zanatsika. Rehefa mbambandray mifanasany tompo amin'iny alady fandraisana iny ny pastora, dia misenta ao anatiny ny teny manao hoe izy amin'reto mpandray reto moa no tsy nijangajanga tao anatin'ny herinandro, misenta ao anaty ao. Satria moa
eo amin'ny fiangonantsika zay tratra no apotraka fa zay tsy tratra mpandray ihany. Zay tratra no apotraka ny komity fa zay tsy tratra mandray nyfanasan'ny tompo ety ihany, satria tsy misy mahita, tsy misy mamotraka azy. Avy aiza zany atao hoe fahavoazana zany na dia amin'ny fiainam-piangonana azy, ary na dia reo rehetra zay mazoto amin'izany atao hoe fiangonana izany, mova tena mazoto any mitokantrano mba metraka fanontaniana zany, ary na dia zay milaza azy ho tena fifoazana azy, mova matorom-pahotana fa ny fijereny ety ivelany ihany. Zay ny tena zava-dehibe. Ny tenintsika malagasy ny afa-baraka io malaza amintsika. Inona natao hoe afa-baraka? Nanao ny tsy mety ianao ka nisy nahita dia afa-baraka. Fa rehefa nanao ny tsy mety ianao nefa tsy misy mahita dia feno voninahitra. Zany no izy, zany no fisainantsika. Nanao fahadisoana afa-baraka le olona, satria nanao fahadisoana hita maso. Fa raha manao fahadisoana tsy hita maso dia mitoetra amin'ilay voninahitra ihany. Zany le izy. Ary le fihavanana misy hena maso ao anatiny. Malagasy dia tia fihavanana, misy hena maso ao anatiny, misy kolikoly ao anatiny. Raha olona ambonimbony, na olona manakanja, na olona manam-pahefana, na ao amin'ny fiangonana, na amin'ny fiarahamonina, no sanatria tena manao adalàna, dia vitsy raha misy no isalaza aminazy hoe tsy mety anie io e, fa miaro fihavanana amin'ilay olona no ny hena maso, na koa noho ny valifaty mety hitranga. Zany rehetrarehetra korotana zany avy aiza no tena fiaviana matariantsika teo ny lanjan'ny tokantrano eo amin'ny andaran'Andriamanitra azy any amin'ny tokantrano, any fiaviany zany rehetra zany. Aza miteny manao hoe ny tanora ankehitriny moa hafa n'olon-dehibe, ny tokantrano ny fotony. Ao anatin'ny tokantrano ao dia mazava tsara ny fampianarantsika loterana fa ny lehilahy ny pastora ary ny vehivavy no katekista. Zany ny ao anatin'ny tokantrano. Dia ahoana no ahatonga an'izay? Zany hoe ny mpivady no tena modely tsara. Voalaza amin'ny Paoly anie zany amin'ny Efesianina, voalaza amin'ny Paoly anie zany amin'ny Korintianina, lazany azy amin'ny Efesianina, manahafa an'Andriamanitra ianareo fa zanak'Andriamanitra. Ny anambarana azy amin'ny Korintianina, manahafa ianareo tahaka ny anahafako any Kristy. Zany hoe ny ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano dia voalohany manahaka an'Andriamanitra, ary ny faharoa ho alain'ny taranaka tahaka, ho alain'ny taranaka tahaka. Fa ny tokantrano no sekoly voalohany ianaran'ny zanatsika ny zavatra rehetra fototra eo amin'ny fiainana ao anatin'ny tokantrano no ianarany zany. Amin'ny ara-batana, satria tsika manandanja ny ara-batana, ao no ianarany atao hoe mipetraka, ao no ianarany atao hoe mandady, ary ao no ianarany atao hoe mandeha ataotao tamalaky, ao no ianarany atao hoe misotro rano, ao no ianarany atao hoe mitana sotro. Ara-batana fotsiny zay, ao ny ianarany zany. Fa ambonin'izany rehetra zany ao ny ianarany momba ny an'Andriamanitra, tsy amin'ny alalan'ny resaka fa amin'ny alalan'ny fijery
sy amin'ny alalan'ny sofina. Ny fomba fiteninao renim-pianakaviana, ray-pianakaviana, ny fomba fihetsikao renim-pianakaviana, renim-pianakaviana dia hoana voatahiry ao anatin'ny zanakao. Zany ny teny eto ampianaro. Ka le fampianarana tsy hoe petra mibaraka izy fa dia za hampianatra anareo. Le fihetsika rehetra ny tokantrano dia mampianatra. Le teny rehetra atao anatin'ny tokantrano dia mampianatra. Le zavatra rehetra ataonao anatin'ny tokantrano dia mampianatra. Ary tsy hoe izy efa tonga eto ambonin'ity tany ity, fa le zaza mbola ao anatin'ny kibo dia efa mianatra. Ahoana angamba hoy ianao? Zao le izy, ny rano mampita feo. Eritreretiny fa renirano io arabe io dia misy olona ry ambadika ary tsika ety dia lakina no empitany eo, ary epita ary ny lakina fa tsy ety. Aty tsika no miteny hoe ampitao lakana re zahay e. Izy mitondra an'le feo makery lavitra ery le rano. Ka io zaza eo kibo io rano ivelomany ao. Noho izany ny mozika rehetra mandeha ao, ny fiteny rehetra mandeha ao tokantrano, ny fihetsika rehetra mandeha ao tokantrano, ny fihetsem-po rehetra mandeha ao tokantrano dia hoana ampitain'le rano amin'le zaza ao kibo. Dia hitany misy zaza anankiray voateraka izy teto fianaratsoa teto, dia hoy ny dokotera fa voateraka voan'ny gros cœur ty zaza ty. Dia zao mifanontaniany dokotera manaraka, miady foana anganareo mivady ao an-trano dia mifampiteny mahery ny tanondrika izy mivady, satria miady izy fampiteny mahery izy mieritreritra tsy izy mpandray fa adiny izy midy aman-trano tao, fa le zaza ao kibo mandray. Dia nandasa mivoany gros cœur le zaza ao kibo. Io karazan-kira mandeha ao trano io, aza miteny hoe tanorana io, zao io fifoazana tsika, kristianina tsika. Dia ny hiran'izao tontolo zao ve ny manjaka ao trano ao, fa tsy ny hira masina, tsy ny hira koralina, tsy ny hiran'ny fiarana. Ny hira mamolavola toe-tsaina, ary ny hira na mandranitra ny filana na manadombo ny filana. Ka raha hira mandranitra filana foana ve le ao anatin'ny tokantrano ao, dia ho tezitra amin'ny zanakao ianao raha mijangajanga ny zanakao. Sitrapona roa menakavy no nampitonga azy mijangajanga, na sitrapontsika menakavy, zay no natonga azy karazan-kira fotsiny. Ny karazana banana tele daholo ny akabeazan'ny tokantranontsika. Sary manao akory no alefan'io tele io? Olona miady ve? Olona mijangajanga ve? Olona manao akory no sary alefan'io tele io? Mijery ny maso, samy mijery eo ny mpianakavy, ny fiarana mijery eo sy mifamelana zany mandeha ao anatin'ny tokantrano, dia tsy maintsy hiteraka olana ndray andro any. Ny toetra fitopolo isan-jato ny zanaka hoy ny mpandinika ao anatin'ny tokantrano no andovany azy. Ao anatin'ny tokantrano no andovany azy, fa ny tokantrano famolavolana, fanefena ny fiainan'ny olona. Ka diso ny teny hoe tsy mba niteraka fanahy aho fa niteraka vatana. Tena miteraka fanahy izaho sy ianao sy tsika rehetra amin'ny ray aman-dreny antsika, amin'ny alalan'ny karazan-drivotra hiainana ao anatin'izany tokantrano izany, amin'ny alalan'ny karazan-teny sy karazana fihetsika sy ny fomba fiteny ao anatin'izany tokantrano izany. Fa raha maherisetra amin'ny fiteny ny ray aman-dreny
dia bonaika amin'ny fihetsika ny akabeazany zanany, na manao am-po ny zanany, na koa lasa maranitra lavitra noho izy ray aman-dreny ny toetra ny zanany. Zany noho izy dinio ny zanakao, dinio ny zanakao, ary lasa tsy maleo tena azany ny zanakao raha maranitra ianao ny fiteninao, ny fihetsikaao, fahatezerana lava. Fa zao tenin'Andriamanitra hoe ampianaro ny tenin'Andriamanitra. Raha izany ary noho izy hoe raha ny vokatry ny ataoko zany misy fiantraikany amin'ny zanako, dia ina zany tokony ho izy ampianarina mivavaka ao anatin'ny tokantrano, ampianarina mamaky ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano, ampianarina mijoro amin'ny namany, amin'ny maha-kristianina azy ny ao anatin'ny tokantrano. Aiza ny laklen'izany? Ny firesahana, miresa amin'ny zanakao. Hafa natao amin'ny resaka ary hafa natao hoe tenin'ny ray aman-dreny ny teny amin'ny zanaka, samy hafa reo. Raha ny tenin'ny ray aman-dreny ny teny amin'ny zanaka fahefana zany dia mangina ny ankizy ary mainka anao tsy fidiny izy, hendry eo anatrehanao izy fa maditra tsy eo anatrehanao. Fa raha mifampiresaka dia afaka mifampitaiza, afaka mifananatra, afaka amin'ny mifanabe ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Zany ny zavatra izy mandalo ny fahatanoranana ny ankizy, nefa tsarony tsara mihitsy ny famolavolana sy ny raisiny tao anatin'izany tokantrano zany. Ary ny tokantrano zay tena anjakan'i Jesosy, io ny tokantrano mahazo fitahina indrindra. Mety misy ve ny ray aman-dreny zay atao hoe ela tao anatin'ny ditra, avy eo nefa ny bebaka? Misy. Tokantrano Zakaiosy, tokantrano Zakaiosy, tokantrano niaina tamin'ny ditra, tamin'ny alatra Zakaiosy. Fa rehefa nidiran'i Jesosy ny tokantranony dia izao lasa niova zany tokantrano zany, lasa niova zany tokantrano zany. Rehefa tokantrano tena nidiran'i Jesosy ny tokantranony, miova ny tokantrano, tena miova rehefa hipetrahan'i Jesosy ny tokantrano. Ka le toeran'i Jesosy tsy hoe fihetsepo fotsiny, fa tena fanolora-tena feno Jesosy ny vaty fehizoro ny tokantrano. Izy ny manda fiarovan'ny tokantrano, izy ny vavahady hidiran'ny fahasoavana ary manakana ny zava-dratsy rehetra tsy tokony anaty tokantrano. Izy ny fahendrena mieritreritra lalina momba zany tokantrano zany. Ary dia tena hita tsara mihitsy fa zava-dehibe ny fifampiresahana. Na dia Jesosy zany dia vaky vava ny ray aman-deha, zay rehetra no raiso tamin'ny raiko no nomeko anareo. Zany hoe Jesosy sy ny rainy, Jesosy ny hoe zanak'Andriamanitra sy ny rainy dia mifampiresaka, dia mifampizara, ary zay azony tamin'ny rainy no natolony antsika. Tena zava-dehibe zany, tena zava-dehibe zany. Ary Jesosy dia tena tsy tonga anao ny sitrapoko fa ny sitrapon'ny ray zanan'iraka. Fantatra Jesosy tsara zany, zany hoe tanjona napetraka n'Andriamanitra ray ho anazy zany. Mamperitreritra io ao anatin'ny tokantrano, adidin'ny ray aman-dreny zany ny mampianatra ny zanany hanana tanjona ao anatin'ny tokantrano. Adidin'ny ray aman-dreny ny mampianatra ny zanaka hanana tanjona ao anatin'ny tokantrano. Misy nefa mianatra amin'ny université nefa mbola tsy fantany akory ny karazana asa ataony. Rehefa vita ny fianarana mandany vola fotsiny sady mandany andro. Tokony any amin'ny kilasy fahavalo, any amin'ny kilasy ambany indrindra hanala CP izy, efa malala hoe zao no ataoko. Fa matoa izy tsy mahalalaka amin'ny tena hoe inona ny ataonao rehefa lehibe? Tsy fantatro. Tokantrano ny problème,
tokantrano ny problème tsy mamolavola azy anana zany tanjona izany ary le fananana an' Jesosy ty no tena ambony indrindra ilay fananana an' Jesosy ny fitenin'ny ray aman-dreny tsy ny tantaranao mandoka tena be deaibe momba ny zavatra ataonao amin'Andriamanitra ty am-piangonana tsy izany fa le fiainanao manokana fantatra ny zanakao io ny tena mampita zava-dehibe amin'ny zaza mikasika ny atao hoe fiainana manana an' Jesosy lay fifanaraisiranao manokana zava-dehibe apetrakao amin'ny zaza amin'izany atao hoe fananana an' Jesosy le fahadiova-pitondran'ny tena anananao zava-dehibe apetrakao ho fananana ho lovain'ny zanakao ny lova tsara indrindra marina fa tranobe lova tsara tomobila lova tsara tanimbaribe lova tsara fa ny lova tsara indrindra lovain'ny zanakao sy ny lovain'ny zanako dia zao Jesosy io ny lova farany ambony indrindra ary io ny lova tsara indrindra satria ny lova ho entiny miady amin'ny fiainan'ny ray manontolo fa ao anatin'ny teny hoe Jesosy dia misy fandresenan'ny devoly fandresenan'ny fahotana ao anatin'ny teny hoe Jesosy dia misy fanatendrana misokatra eo amin'ny loha eo amin'izay rehetra mampahory mampitanondrika sy mampitomany ao anatin'ny teny hoe Jesosy dia misy fananganana amin'ny fotoana rehetra zay everina fa tsy misy tsony fanantenana ary ao anatin'ny teny hoe Jesosy dia tena misy famatsiana azo antoka dia ny fo malalaka indrindra angatao amin'i Jesosy ary ry ray aman-dreny namako zany atao hoe Jesosy ho lova ny zanakao io ny sarobidy indrindra ary io ny vetiny ty Deutéronome ty ary io ny tena fitahiana io ny fitahiana ho raisiny taranaka tsara indrindra zany Jesosy zany fa inona moa ny soa azontsika raha tsika ray aman-dreny voavonjy nefa ny zanantsika tsy ao anatiny mba tsy ho amintsika ny le resak'olona mandrakarivany hoe ny maditra indrindra dia ny zanaky ny pastory ny maditra indrindra dia ny zanaky ny mpiandry ny maditra indrindra dia ny zanaky ny fifoazana engany mba tsy ho amintsika zany fa tena mifakatahaka indrindra dia ny zanaky ny mpifoa satria hoana Jesosy no atolony ho lovan'ny zanany vavaka tsika saotranao indrindra Jesosy nanome anay zany teny tsotra nefa kosa mavesa-danja avy aminao zany mangataka anao Jesosy mampianara anay hanolotra ny fony zanakay ho anao mampianara anay hanolotra ny fonay ray aman-dreny ho anao mampianara ny zanakay hanolotra ny fony ho anao fa ny lova tsara indrindra zay tianay ho lovan'ny zanakay Jesosy dia tsy andovany ty tany ity ihany fa andovany momba anao sy mikasika anao ary ny fanompona anao dia mba ataovy hitan'ny masonay Jesosy zany hoe zanakay babinao tanteraka izany ary mba ataovy hitan'ny masonay koa Jesosy ho anay zanaka zany hoe ray aman-dreny babinao zany angatanay aminao zany fa misy anie Jesosy io ny ray aman-dreny zay ray aman-dreninay dia tsy babinao mihitsy fa misento azy izahay zanaka eo anatreny toetra ny ray aman-dreny ary misy koa Jesosy ny zanakay tsy babinao mihitsy dia misento zay ray aman-dreny mahita an'ireny zanakay ireny ankehitriny ara Jesosy soraty ao an-tsainy
ny mombanao. Ataovy kirakiray ny tanany ny fiainanao, ary ataovy manana toetra ao anatin'ny toerana ao anatin'ny fony ny mombanao, ary tsy amin'ny zanaka ihany fa ao anatin'ny tokantranonay. Ataovy ianao ny tompotrano ao anatin'ny tokantranonay Jesosy, fa izay rehetra dia ho vahiny ho fananao sy karakarainao, mamindrafo aminay ary mamelà ny elokay. Manomezana sy saintom-po sy faneriana lalina mba hitoroka amin'ny fonao ny fonay. Amin'ny anaranao no ametrahana izany Jesosy. Amen. Fankapanay matetiky mahazo jiaby, raha ny fiainako eto an-tany feno setositona, maro olo tsy mahazaka an'izany, fa misy ny fonenana iray any ho any efa nomaniny tompo, na tsy mora ny eto an-tany ahoako iny moazany, raha fiainana mandalo ihany. Efa